taoriny ny fivorian'ny sehoity atao teto Madagasikara eny tompoko dia isan'ny resabe le mikasika an'ity hoe il sépare ho azy malagasy sa tsy ho azy omeny frantsay sa tsy omeny etsy andaniny ihany koa ny hoe tany fantrano malagasy amin'izao fotoana izao hoe samy manana ny fomba andrefisany azy ny firenena tsirairay avy ny filoham-pirenena etsy andaniny hoe miadana ny voaka malagasy satria mbola miaina amin'ilay 100 € araka ny nambarany tompo inona mampandinika fiarahamonim-pirenenanao sy fanabiaram-piarahamonina no azo anazavana nyreny rehetra. Voalohany indrindra aloha mikasika ny hoe ireo nosy malagasy zay mo fiteny anazy il sépare saoziny sasany fatatsika hoe nomeniza le izy dia fatatsika fa hoe nataony zanahary no arin-janahary manodidina amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo ka raha ny lamina iraisam-pirenena ny ara geografika dia nomen-janahary malagasy ireo nosy ireo zay zany le izy hoe nomen-janahary malagasy il sépare ary noho ny hoe ara-tantara moa zany sy ny resaka fanjanahantany sy ny zava-nisy dia lasa eo ampelantanany frantsay zany izy ireo vahiny. Inona zany zava-misy amin'izao vaninandro zao? Amin'izao vaninandro zao aloha dia aoka ho fatatsika foana fa na ny antony fanjanahantany rehetra hatramin'izay na zao endrika fanjanahantany vaovao amin'izao vaninandro zao dia noho ny fisiany harena eo amin'io tany io dia lasa misy endrim-panjanahana vaovao eo amin'izao tontolo izao zany ka ireo arena nananao resaka terre rare ao aminao ny arena ao aminao sy ny karazandreo zay no hiazakazandreo firenena matanjaka zay mametraka ny ataontsika hoe stock stratégique amin'izao vaninandro zao samy manangona an'ireny zavatra ireny hoentina andehanana lavitra be aiza nefa misy an'ireny tonga dia tena hoe aty amintsika ao anatin'io sépare zany tena zay akoatran'izay eto amin'nosy eto amin'rehetrarehetra zany ka manoloana n'izany zavatra zany dia hoe tsy mahagaga raha ataontsika hoe mirangorango na tia azo na tia miana na tia zay mihitsy amiana an'ireny arena reny zay efa hoe nahazo vahana tamin'izany ary zay tsy nahazo vahana dia misisika kosa hoe zay koa mila dia eo indrindra zany manoloana an'ireny zavatra nitranga tato reny dia samy mampiseho hoe zay nahazo ary zay mahazo ary zay mahazo ary ary misy miteny hoe zay efa ara-tantara sy ny zava-nisy dia eto Madagasikara dia efa mahazo eto dia zay no tiako resahana hoe voalohany indrindra tsy malagasy mila miray saina miray fo fa ny tsy fitovizantsika saina manoloana andreo nosy ireo dia ararotiny olontsika malagasy areo tsy mitovy hevitra manoloana an'izany dia zay hitantsika zany dia ohatrany hoe noho isika tsy mitovy hevitra ve dia lasa n'olona le zavatra nomen-janahary ho atsika aoka fatatsika tsara fa raha ny hevitra raha ny amin'ny resaka ara-baiboly any resaka teolojia sy ny rehetrarehetra dia zao hoe tamin'Andriamanitra nahary an'izao tontolo zao dia tsy nahary ny olombelona izy aloha raha tsy efa nohariany daholo ny tany sy ny arena sy ny zavatra rehetra eo aminy zay fatany fa ilain'ny olombelona ary napetrany teo amin'izay ny olona mba hiadana sy ho finaritra dia ohatr'izay koa Madagasikara io no arian'Andriamanitra ho amin'ny malagasy dia ireo arena hatramin'ny il sépare sy tia nosy be ty dia ireo zany zay vao nohariana malagasy teo amboniny noho izany natao ampy hiadana malagasy afinaritra sy asambatra azy ny zavatra no arian-janahary amin'ny malagasy kanefa tsy malagasy ny tena misitraka an'izany hatramin'izay na ny eto amin'ity nosy lehibe ty na ireo nosy kely manodidina voalazantsika ireo zany fa raha misitraka andreo ve tsika dia ohatr'izao ny tena fahantrantsika zay ny tena tiako tenena hoe nandray manko misy mitady anary hevitra atsika hoe aleo aloha ny fahantrano malagasy 20 isanjato no hojerena fa tsy zany zavatra zany dia tsy tena hoe mamaika zany zavatra zany dia za miteny raha tena noraisitsika an-tanana raha nomena fahalalahana sy fahafahantsika ka nitantana amikalalahana sy ampitiava-tanindrazana an'ireo nosy ireo sy ity nosy ity fitiava-tanindrazana sy fahamarina ary fahafahana sy fahalalahana dia nitodika anjery malagasy za mino fahatsala amin'izao ny fahantrano malagasy dia zay ny tiako resahana zany hoe ny ady amin'ny fahantrana dia marina zany fa ny fananana ny il sépare ny ireo nosy ireo anisany tena efa sitrak'Andriamanitra tsy andany amin'ny malagasy ho any amin'ny fahantrana fa ho any amin'ny fiadanana ka raha hoe
ampiadana vaoaka malagasy dia ny famezana an'ireo ampelantanany anisan'izay fahamarinana zany tena justice zany tena voajanahary zany hoe reto nomena malagasy ka eo no anjarantsika rehetra hoe miray feo amin'izany miray fo amin'izany zavatra zany tsy miady amin'izy tsika tsy miady amin'izy ilaina ny fiarahana amin'ireo firenena lehibe ireo izy manana fomba hoe fitrandrahana ny fomba rehetra hoe anafainganana fa anjarantsika no malaza hoe itsika ny tompony fa ahoana ny fiaraha-miasa ary fa tsy hoe sanatry ny vava hoe miaraka dia ohatranao ihany raha mananao hoe tany anao de hoe hiaraka anao anio dia le olona hafa ndray tena hibaiko zay le makarary fo zany le mampahory zany le hoe mahatonga ny olona hoe hoarahan'Andriamanitra amin'io zavatra efa nomenanao dia nomenao olona hafa indray fa tsika nefa tsy manilika ny hafa mihitsy fa zay le fananantsika zay hoe na misy ny fifampiresahana dia ny fipetrahantsika amin'izay hoe rapport de force hoe zay ny tompony fa zay nefa afaka miara-miasa amin'ny rehetra zay ny tena zava-dehibe zay dia mahatao ny fifampiresahana ino no atao hoe fiaraha-miasa sa hoe le hoe fiarahana hitantana ve mitovy amin'ny hoe fiaraha-miasa dia zay le fiarahana misy samy malala tsara inona ny tombontsoa azo le firenendehibe inona ny tombontsoa azo ny malagasy eo anatin'izany fa ny malagasy ny tompon'izany zavatra zany na araky ny lalàna sy ny ara-jeografia sy ny azy efa nisy an'izany zao ny firenekafa zao nahazo ny anazy zao ny aza ny asa ny ile Maurice zao nahazo ny le nosy kely eo akaikiny koa Saragosse izy zay raha tsy diso Saragosse lasa nahazo izy dia anjarantsika izay ka mila an'izay fahaizantsika mifampiresaka tsara tsy miady aman'olona malagasy tsy miady amin'izy tsika tsy hoe manilika fa mba ho fantatro zao tontolo zao kosa hoe itsika ny tompony miray feo miray fo ary miezaka tsara hoe mahay mampiasa ndraiky moa miteny hoe nieto ary tsy vitanareo dia niandray ve dia zay mihitsy no anjarantsika hoe ny fahazona zany zany manosy atsika tena hoe hijeriny tena hoe fandraisana antanana ny fanjariana ny fampiasana ny fisitraha malagasy ireo arena tena menjanary anazy ireo fa ny fanjanahana hoa tsy tonga foana fa misy arena matoy izy tonga eo dia zay raha manana an'izany ve tsika dia ohatra zao ny endrika mifantrana dia zay ny anazy zany tiako hoe mila miray fo miray saintsika ary mahay miresaka sy fandresa lahatra tsara amin'ny hoe tsika tompony fa afaka miara-miasa amin'olona rehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra ohatr' zany dia zany zavatra zany hery ray lehibe afahantsika miala amin'izao fahantrana mahazo firenentsika zao dia zay fantatsika tsara fa ao ny teny hoe alolo miady amin'ny fahantrany oloneto zay tsy voamakamakany dia za miteny hoe efa araka ny voateniko to hoe ny mety ny fialany zany tsonivofitsika efa mety nampandratsika avolavitra be ary amin'ny ara-tantara be ary ananary ka ny azy zany tena hoe tiako eo manko misy olona miteny ny alolo miady amin'le fahantrany eto zay vao maka an'izany ny amiko zany miara-dalana ny fahazahoantsika an'izany ny tombotsoantsika avy amin'izany ahazoantsika miady tsara amin'ny fahantrana iainantsika amin'izao fotoana zao fa inona roa zany tena hoe ifikiran'le olona raha ohatra tsisy nininonao dia zay le tiako tenena le fahamarinana ary tsy mila miady aman'olona ny fahaizantsika miresaka sy fandresa lahatra miray fo aloha malagasy mba tsy haroatony akinareo ary samy manana hevitra reo manintsika manao an'izany fa antsika io dia anjarantsika no mitantana zay le tena ministera zay anjarantsika hoe misy an'ireo ary ahoana ny fiara-miasantsika amin'ny firenen-kafa ao anatin'ireo zay ko tsy maintsy apetraka zany fa tsy mahazo fanilikinika atsika ao anatin'izao fanatontolony zao dia mba zay le tena diplôme tena resaka haizana fifandraisana aman'olona na ara-toekarena na ara-politika na ara-jeografika na ara-sosialy dia zay ny amba le tena mamalaka azy atsika hoe tsy sakana amin'ny ady amin'ny fahantrana ny fahazahoanandreo fa ny fahazahoanandreo manampy manafaingana an'izany zavatra zany fa sody manko tadiavo hoe lasa solution mercurochrome eo ary aloha atao kely ohatra zao nareo dia aloha milamina ihany zany tsy dika hoe ndao hiady aman'olona fa resahana mazava amin'izareo hoe zao ny fiainanay ina ary ny tokony atao mba miainga avy amin'ireo fanananay ireo ihany tsy maninona ny ina no hifanarahantsika amin'ireo fananana ireo mba hafahana tena mandroso fa tsy hoe inona natao dia hoe anano zany fa hoetoano fanananay so dia tsy mifandanjy zany indrindra ho an'ireo zanakitsika mbola any arina any tsika rehetra mety hoe ho vita le solution mercurochrome ohatra sanatry ny vava fa le zanatsika any arina any amin'ny 50 taona 100 taona ao arina raha lasan'olona tolo ndray fananatsika anjaratsika zany mahay tantana sy mifampiraraha miaraka amin'ny rehetrarehetra amin'ny zavatra ohatra zany miadana vahoaka malagasy ny atao hoe miadana ny vahoaka malagasy sy ny ohatra zany za zany tsy deditra lalina be
fa ny anytiako de zao za zao a miasa amina ONG zany miasa amina ohatr' zao fikambanana de misy tokoa zay makany amin'ny faritany sintsy misy olona tena miteny mihitsy zay za atao an'izany manitra zany fa zay sahirana hoe ianareo no sahirana mijery anay a fa zahay a mety aminay zao fiainanay zao de zay nefa tsy tokony hoe ararotana zany rehefa le miresaka amin'ireo olondreo hoe efa hitanao ny trano hitanao ny fandaram-potoana hitanao zavatra hoaniny hitanao zavatra fiandretrarehetra dia hitanao fa misy zavatra ilaina misy zavatra fototra ilainy mahaolona de rehefa mba voavaly daholo zany rehetrarehetra zany de zay no afahantsy tena miteny hoe tena sambatra ny olona sambatra ny malagasy fa mety misy malagasy ampahany ataoko hoe kely a ataoko hoe marina sambatra fa ny malagasy betsaka hoe aiza ny trano tena honenana ahoana ny fahadiovan'ny tranotrano zany inona ny sakafo hoanina ahoana ny ofatrano ahoana ny jiro sy rano ahoana ny ekolazy mpianatra ahoana ny fitsaboana ny tena ahoana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ity toerana ity inona ny tena asa ivelomana zany zavatra zany a mbola manambara hoe be da be ny zavatra tsy voavaly eo amin'ny hoe filana ka rehefa misy zavatra tsy voavaly be da be ohatra zany a de zay olona tsy afaka mamaly an'izany eo amin'ny fiainana de tsy mbola mahita fahasambarana fa indraindray misy olona manany anka zay le teny hoe sambatra ny manitra zay fa tsy ao manany any kely fa ny tena tiako iresahana hoe misy endrim-pahantrana ara-toekare na ara-tsosialy ara-bata na ara-po ara-mpifankatiavana sy karazany a rehefa reny zany ny tena lasa be loatra ny eo amin'ny fiainana de sarotra mahita an'izany hoe fiadanana sy fahasambarana hoe ho sambatra sy ho finaritra araka le hira iainantsika iny ka ny azy zany tena tiako resahana hoe ny zavatra ohatran'ireny a dia hahafahantsika matsapa tena dolodolo hoe inona no ataotsy hoe fiaraha-mientana hoe tsy arehetrrehetra tsy manavaka tsy manakorotana tsy manao an'izao tsy manao an'izao hoe hifantatro zao tolo zao tsy zany kaiky hoe sahirana fantatro zao tolo zao tsy akaiky zay matolo olona metraka fantanina ohatra reny de lasa enatra manko lizy raha tsy mbola hoe anafina zany zavatra zany de mbola hoe hanamarina ny hoe zay zavatra zany fa anjaratsika mihitsy hoe ndaotsika hoe ao anaty fo tena tia tandrazana tsy mifampitsara tsy mifanika tsika zao vao nisy an'iny de lasa lozana indray no hifampitsarana hifanaratsiana zao tsika zao samy tsika rehetrarehetra io samy maka ny anjara manandrify anazy dolodolo a de mijery hoe inona ny tena azotsika atao mba hananatsika olombelona malagasy zay le hoe fierté ny hoe mba tena feno maha-olombelona atsika manana ny trano fonena antsika manana tontolo ivelarana manana asa ivelomana maafaka ataoko hoe mandony hofatranontsika manana afaka mandony fitsabona afaka mandony ekolazy mpianatra fa afaka mihinan-kanina tsara araka ny tokony ho izy de zany no ezaka fa itsika indray roza mbola ilozana hifanaratsy ifanentsika amin'ny resaka tena ohatra zany fotsiny de vao mainka koa endrim-pahantrana hafa koa manko zany de vao mahitsika mahantra eto ihany sady efa tsy manana rabolo tsy manana zao de mbola mahantra ara-pifandraisana sy fankatiavana de zay ny mba tena teneniko hoe ny zavatra ohatreny tsy tokony reny no voizina sy anany eto fa ny voizina de hoe ahoana ary no rahantsika miary mba mifampiaino hoe mifanantona mifanaja ihany koa fa samy miaro za mahino fa ny olona zay nanao zany de hoe te hiaro ny asan'ny firenentsika ity de zay hiaro ny famendrena sy ny asan'ny firenentsika amin'ny tena fijoroana sy amin'ny tena fiainana hita an'izao tolo zao izy moa tsy mahita saritra eletony hoe vetivety de hita an'izao tolo zao hoe de mba anjarantsika ahoana ny fahadiovan'ny tanànatsika ahoana ny asa ahoana ny fivelomantsika zay no fiaraha-mientana tokony ho atao fa tsy lozana hifanentsika hifanaratsy amin'ny resaka ohatrany fotsiny ndray de vao mainka ndraiky io mahantra firenena de hifankaly hoe de hikorotana hoe de zany zavatra mampahantra firenena koa nefa zany